Mifanohitra tanteraka amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny HCC farany teo mahakasika ny fangatahan'ireo parlemantera hoe Ramatoa Razanamahasoa Christine solombavambahoaka avy amin'ny Mapara fanapahan-kevitra politika no noraisin'ny HCC ho hiatrany idipano politika ity. Didy sy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa didy politika navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy ny solombavambahoaka Mapara Razanamahasoa Christine. Raha ny fanazavana neto ministra ny fitsarana teo aloha dia mamevahana ny filoham-pirenena ary azo adika ho firaisana tsokombakomba amin'ny fandikana lalam-panorenana ny didy navoakan'ny HCC. Dia toa mampirisika izany ny firaisana tsokombakomba sy fandikana lalam-panorenana. Satria raha tiako marianeto fa tamin'ny fotoana n'Andriamatoa Filoha Zavy Albert fiapangana tokana nono raisy ny haute cour constitutionnelle dia tratrany empêchement izy avy hatrany. Nanao haute trahison tamin'ny tsy famoahana ny lalàna ara-potoana. Tamin'ity fiapangana fito zany hoe 7 fautes dia mbola lazany haute cour constitutionnelle fa tsy mitombina anefa naraha-pirofo zany rehetra zany ny politisation de l'administration nitondrana ipirofo zany ny laïcité de l'État nitondrana ipirofo zany ary koa ny tsy fitsabahan'ny filoham-pirenena amin'ny raharaha politika nitondrana ipirofo izany dia ny fanaovana sonia fanapahan-kevitra politika tamin'ny resaka fampihavanana ny soniany acte solennel ary manambara ny approbation falekena ao izay fanapahan-kevitra. Ny andalana voalohany amin'ilay didy aloha dia milaza hoe recevable azo raisina zany ilay fitorinay tsy arakaraka ny tabataba be hoe osoka mangalatsoni vote fraude sy ny sisa ny aiky ny haute cour constitutionnelle fa tsy hitsabaka zahay amin'ny raharaha-pifidianana ao amin'ny assemblée nationale ary manaiky izy zany fa ilay motion de mise en accusation les votes de mise en accusation zany dia ara-dalàna mety 121 députés fa kosa ato izy milaza hoe non fondé dia le efa nazavako anareo teny reny hoe valiteny tandrevaka valiteny raingona fa mirotsaka ho mpiaro ny filoham-pirenena ny haute cour constitutionnelle. Nitondran'ny solombavambahoaka Razanamahasoa Christine fanamariana ihany koa ny anjin'ny fahadimy amin'ny didy navoakan'ny HCC. Dia ny andalana fahadimy ny tena zava-doza zay zavatra tsy nangatahana akory dia hoe ino fa manaovanareo pacte de responsabilité. Pacte de responsabilité amin'inona nga io tsy fantatro fa raha ny amiko dia tokony mba natao hoe pacte de stabilité satria ny hapisy ny fitoniana filaminana no tanjona eto ka midika ve zany fa ny lalam-panorenana zany tsy mahafehy ny firenena intsony zay ne nidikan'iny dia misy ny crise zany institutionnelle ka dia hanaovana feuille de route vaovao ndray zany amiko dia fa haute trahison koa amin'ny filoham-pirenena satria izy ihany no mamboly crise eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Raha nanontaniana momba ny toeran'ny Mapara amin'ny fampidiniana miaraka amin'ny fahefana-panatanteraka izy ireo dia nilaza Ramatoa Christine Razanamahasoa fa tsy mbola misy hatreto ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny Mapara momba izany.